fa mitoetra ny fiteteza-paritra ataon'ny pasteur Mayolla foloany fikamanana apokalypsy eto Madagasikara sy Ramatovadiny ny sabata fa 10 volana septambra 2024 teo dia namanga ny zanam-piangonana Antohibe ety Ambohidratrimo isy Ramatovadiny nitronony ireo avy amin'ny komity Fohibe mo ny famangina ny fiangonana sy dia ihany koa ny famarana ny telo andro fandinian-tena izay nisina fadikanina ateny amin'ity fiangonana Antohibe Ambohidratrimo ity. Nandritra ny fahatongavan'ny mpanompon'Andriamanitra ateny an-toerana no nahatsapana amin'ny fifaliana ireto vahoakan'Andriamanitra teny amin'ny zanam-piangonana Antohibe Ambohidratrimo ireto. Pastera eto toerana ity afalina tsotraka hoiny Maskidela samihafa dia niroso tamin'ny famakinan'ny perikopa ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara ny rehetra izay niraisina natao amin'ny boky ny Deutéronomia toko faharoa amby telopolo andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo ny filazantsara ny Mateo toko fahadimy andiny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo ary ny epistilo amin'ny Romanina toko faharoa amby folo andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Taorian'izany dia niroso tamin'ny fandraisam-pitenenana ny filohan'ny fikamanana apokalypsy eto Madagasikara ny pasteur Mayolla André Christian Dieudonné. Tao anatin'izany no niarabany ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tonga ateny an-toerana. Fa tao anatin'ny izay rehetra izay dia nitondra kosa ny vatsim-panahy rehetra ny tenany. Tao anatin'izany no nanambarany hoe mivavah amin'izay manenjika anareo, mivavah amin'izay manisy ratsy anareo hoy mpanompon'Andriamanitra araka izao manaraka izao. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ao amin'ny Levitikos toko fahasivy amby folo andiny valo amby folo ary mankalany fahavalinao fa izao kosa milaza aminao hoe tiavany fahavalinareo ary mivavah amin'izay manenjika anareo. Voalohany indrindra dia manombotra ny fiarabana vatsika fiangonana eto Ambohidratrimo amin'izao andro sabata faha-10 volana septambra taona 2024 izao. Nofidina ihany hoe aleo pastera makaty Ambohidratrimo androany rehefa nalamin'ny mpandamina tao ny programme dia nifidy antsika manokana tonga atika na dia fa taona ary indray-pandeha ihany tokony vangina ny fiangonana indroa zany azy zany zao tonga teto indroa tonga tatika dia mamano mezakery rehefa avy eo fa Romana toko faharoa amby folo dia fasipika hatramin'ny telo amby folo. Menatsika ny tono lalana.